ny fitaovam-pahanan'io totosainy ny fiangonana loterana malagasy. Miarahaba tompoko amin'izao lahady faharoa ny volana marsa izao fitaovam-pahana loterana hoentin'ny pastora Randrianjaka Olivier manao ny altara sy torteny miaraka amin'ny amifikrisalta amin'ity alahady ity. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina izay mpamorona sy mpanavotra ary mpanamasina anay. Miara-mivavaka amin'ny alalan'ity onjam-peo ity izahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitra mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafan'ny Fanahy Masina ny fonay mba hiasany teninao ao am-ponay hahatonga anay hibebaka ny onota nataonay ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary hitomboanay hiatsara isanandro amin'ny fitondrantena masina. Ho henoinao anie izany ry Andriamanitra sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no ahazo famindram-po. Ko raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka netry tena tsy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra Ray tsy to, mpamorona sy mpanavotra anay io, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloko rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy ho elohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra Ray be famindram-po izay nanotra ny zanakao ilay tokony ho faty sy olonay mamindrafo aminay ary ny anarany dia mamela ny fahotanay rehetra ary ampitoboly amin'ny alalan'ny farahinao masina ny fahalalanay maranao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Jesus, no,
izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rano ko miverena amiko fa efa nanavotra anao Trani amin'ny avo indrindra hoan'Andriamanitra. Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo renay any an-danitro. Ianao nahavoky tsara ny 5 lahy tany anefitra tamy lalan'ny zanakao, ary dia mangataka aminao izahay. Mitomoera aminay koa amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao, ary arovy izahay mba tsy hahihitra na hanahy amin'ny fiveloman'ny nofo. Ampirisiho izahay hiasa, tsy hahazo ny anina mety ho levona ihany, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay. Dia ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miarabelona sy miaramanjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao dia horentsika ny ten'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny Isaia 7:7, ny 9:9 ka hatramin'ny 9:7. Ary mbola tohizana amin'ny Salamo 4:20, ny 9:1 ka hatramin'ny 9:4. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no inokanao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava, ka anao ampifatotra hoe mivoa, ary amin'izay maizina hoe misehoa. Hihinana eny an-dalana izy, ary na dia any an-tendrombohitra mangadiady aza, dia hisy ahatra ho azy ihany. Tsy honaona na angetaheta izy, ary tsy hamely azy ny hainandro migaingaina na ny masoandro, fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary any amin'ny loharano miboboka no hitondrany azy. Ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra, ary asandratra ny lalambeko. Indreo tonga avy lavitra reto, ary indreo avy any avaratra sy andrefany reto, ary avy any amin'ny tany sy nima ireto, miobiry lanitra ary mifaliry tany, ka velomy nioby iry tendrombohitra. Fa Jehova efa nampionona ny olony sy namindra fo amin'ny olony mahanitra. Indre ny atsara ny tabernakelinao Jehova, tompo maro, manana sady votona lahelo ny kianjan'i Jehova ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny siditsidina mahita kano ho azy ametrahan'izany. Dia ny alitaranao Jehova tompo maro, mpanjakako sy Andriamanitra, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Amen. Izao dia horentsika ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona 9:9, ny 9:12 ka hatramin'ny 9:10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana re ny fanomeny nofo no hoanitsika? Fa ho Jesosy taminy,
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izaho kosa ao aminy. Ary tahaka ny ranoray velona ahy ary izaho koa velona amin'ny ray, dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Izany teny izany dia nolazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaum izy. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotra izany teny izany, iza no mahaino izany? Ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimonimonna tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy, mahatafitohina anareo va izany? Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha ianareo. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nilazako taminareo, fa tsy misy olona mahay manatona raha tsy nomeny ray azy izany. Amen. Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana iangonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika. Mihinan'Andriamanitra raisoa mpanao sy ny tany ao, ary mihinana Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay mitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Viritsiny, nisanana tamin'ny fotolaka, nivola tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevo, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ao amin'Andriamanitra raisoa, avy any ny tsara velona sy ny maty. Iny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra raina io no nanomezanao anay an Jesosy ilay mofo velona ho fiainanay. Misaotra Jesosy nanolanao ny tenanao ka nomenao anay ny mombanao manontolo ary anao ny tonga mofo velona anay. Misaotra fanahy masino mbola miteny aminay amin'ity alady maraina ity. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay toriana manerana ny sahany FLM amin'ity alady ity ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny John 9:1 ny 4:20 ka hatramin'ny 4:30. Mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa noho ny hitan'ny vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianana, dia niondrana antsambo kely izy ka nankany Kapernaum hitady an Jesosy. Ary rehefa nahita azy, teny ampitany ranomasina izy, dia hoy izy taminy, Raby eo, ovena ny tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nananareo ny mofo ka avoky. Aza miasa azo ny anana mety ho levona, fa ny anana izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay omeny ny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombokasy. Dia hoy ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalika nanao taminy hoe, izao no asan'Andriamanitra, dia ny inoanareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy, inona ary no famantarana ataonao mba ho hitanay ka hinoanay anao? Inona moa no asa ataonao? Ny razantsika ninana ny manatany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy ho haniny. Dia hoy Jesosy taminy,
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy, izaho no mofonay, izay manatonay tsy mba honoana, ary izay mino aho tsy mba angetahita intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ianareo nefa tsy mino. Iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ao anatin'ireo alahady mialohan'ny Pasika no misy antsika androany ry havana. Amin'ny Jaona manokana dia ivo ny asa rehetra nataon Jesosy teto an-tany, ny fahafatesany teo aminazy fijaliana, izay tsy inona amin'ny filazantsara araka ny Jaona fa fahatanterahany Pasika Jiosy. Jesosy Kristy no zanak'ondrin'ny Pasika, nandatsaka ny rany ho fanavotana ny mpanota. Jesosy ihany koa no ilay mofony Pasika izay natolo ny mpianatra mba ho fiainany. Tsy mahagaga izany ny ahitantsika ny firesahan'ny Jaona matetika mikasika ny mofo. Ary eto dia lazainy Jesosy mazava tsara fa izy no mofo velona izay midina avy any an-danitra. Ireo resaka hitantsika eto amin'ny perikopa anjarantsika eto ry havana dia vokatr'ilay famantarana na ilay fahagagana nataon Jesosy tamin'ny namahana ny olona maro be. Faly ny olona satria nahazo hanina kavoky. Eo amin'ny 420 dia nitady fatratra an Jesosy ireto vahoaka ireto, satria faly tamin'ny namanany azy ireo izy kavoky. Fantatra Jesosy tsara ny antony nahatonga azy ireo nitotototo nitady azy, dia ny mba ahazo hanina indray, ny mba ahazo izay mahafapo ny nofony. Ny nofo io ihany no tena mamaika ny olona, mamatotra ny olona ny nofo, ka lasa io no mbaiko ny fiainana. Am Jesosy anefa dia nanana ny tanjony manokana ny famantarana nataony, saingy tsy mba hita ny olona izany. Am Jesosy mantsy ny atao hoe famantarana dia zavatra hita maso izay matetika zava-mahagaga ny olona izay entiny manambara fa tsy olombelona mahazatra ity mijoro manao ity asa ity, fa irak'Andriamanitra dia ny zanany malala. Tsy asa mahazatra no atao, fa asan'Andriamanitra madiodio, satria izy tenany dia Andriamanitra. Ny fantanian'ireo vahoaka izay nangataka azy mba hanao asa manokana hahatonga azy ireo hino dia manambara fa tsy nahita ilay famantarana tokoa izy ireo. Ny mofo izay nahavoky azy ihany no hitany. Hitantsika eto ny ady hevitra ny fanaovan'i Jesosy tamin'ireo vahoaka izay manodidina ny atao hoe famantarana, asa, finoana. Ary Jesosy dia nanampisinga fahaefatra dia ny fiainana mandrakizay. Am Jesosy mantsy dia mifanimbotra sy mifamatotra ireo zavatra efatra ireo. Am Jesosy ny asa tsy maintsy ataona izay teo vavonjy, dia ny mino an Jesosy ilay ny rain'Andriamanitra. Ny famantarana nataony dia ny mba hahatonga izay nahita izany hino ka hahatonga fiainana mandrakizay ao aminy. Ny tanjo ny filazantsarany Jaona manontolo mihitsy ry dia hahatonga ny olona hifampikasoka sy hifandray, hiombona amin'ny Kristy satria izany atao hoe mino, ary avy eo dia ahazo fiainana mandrakizay. Ny asa ataony rahateo no manambara azy fa izy no Mesia midina avy any an-danitra ho fiainana ho an'izao tontolo izao. Ity Jesosy ity dia tsy mizara mofo ahavoky ny nofo ihany, fa manolotra ny tenany ho fiainana izao tontolo izao. Jesosy no tena mana nidina avy tany an-danitra ary mbola midina mandraka ankehitriny ho fiainana izao tontolo izao. Ho hanina mahavoky sy rano afaka manala ny etaetan'ny mpanota rehetra. Jesosy no tena hanina mahafaka ny hanoanana tapitrohatra. Noana famelan-keloko ave ianao, Jesosy no mpamela heloko. Noana fiadanana ave ianao, izy no fiadanana sy fifaliana tapitrohatra. Noana fanasitranana ave ianao, Jesosy no efa notorotoroana teo aminazy fijaliana mba ho fanasitranana antsika. Noana zavatra tsy fantatra ny maro ankehitriny ry avy, miazakazaka mitady zavatra tsy fantatra izy. Ary izany no mahatonga azy tsy mety voky, satria ilay zavatra tadiaviny mihitsy no tsy fantany. Jesosy io tadiavinao io. Jesosy io banga mampitototo anao etsy sy roa. Jesosy no ameno ny banga ao aminao. Ary raha izy no mameno ilay banga, dia feno ny fiainanao manontolo. Tianao Jesosy, manatona anao izy ankehitriny, ary mitondra ilay mofo
dia ny tenany izy mihitsy no mofo izay mahavoky ny fanahy fa tsy ny kibo ihany. Izy mihitsy no mofo izay mameno ny banga rehetra na ny ara-nofo na ny ara-panahy. Izy no ilay fiainana be dia be izay tonga eo anoloanao, mandondona eo aminao, te handroso eo amin'ny fiainanao, ka tonga ny fiainanao fiainana be dia be, fiainana manjary tapitrohatra, satria tsy eto an-tany ihany fa andova ny fiainana mandrakizay ianao. Tsy zavatra kely amin'i Jesosy ihany koa ny hanohanantsika sy ny kere izay ianantsika eto an-tany, fa Andriamanitra mameno ny banga rehetra na ara-nofo azy Kristy. Raha nizara mofo na avoky ny olona izy, dia mbola manao izany mandraka ankehitriny, mamangy any Madagasikara, mamangy ny tokantranonao koa izy, mitondra mofo sy hanina mahavoky. Tsy mba kere na oviana izay miankina amin'i Jesosy, fa izy dia mijery ny fiainantsika manontolo, tsy ny ara-panahintsika ihany, tsy ny fiainana mandrakizay any an-danitra ihany, fa manomboka eto an-tany dia manasitrana ny nofinao izy, manome haninanao izy, ary mameno ny fiainanao amin'ny fiainana be dia be. Atolory an' Jesosy ny fonao sy ny fiainanao manontolo, fa ho fiainana, ho lohana ny mpiainana, hizara fiainana ho an'ny hafa ianao. Aza mitady mofo, fa tadiavo ilay mpanome ny mofo. Aza mitady fanasitranana, fa tadiavo ilay mpanasitrana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Aoka isika hisaotra sy hivavaka. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an' Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotranao izay ry Jesosy Kristy io, noho ny hitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina, sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao izay ry fanahy masino, noho ny nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay, dia ny tsy hahafantaranay na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy, izay voaomby taminazy fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao, mba inoanay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao ny fanahinao masina ny fonay, mba hialanay isan'andro amin'ny fahotana, noho ny hery ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay an' Jesosy amin'ny fonay, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay. Ampamirapiratra ny tavana aminareo aneny Tompo, ka hianatra nareo. Anandratra ny tavana aminareo aneny Tompo, ka hanome anareo fiadanana. Amen.
aoka hivavaka isika rehetra. Tompo, misaotranao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isanandro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Ny fitaovam-pahana androany ry havana dia mitotosain'ny fiangonana Loterana Malagasy.